tokon'olona sy resaka netiny zany raha tsy mandrava zany. Aloha nafately zany didiratsiraka dia nanao révélation teneniny tao ny anaran'ny olona zay nolazay fa namono ohatra tsy mandrava no zay feno vo zay dia nangataka zay tamin'ny herintaona hoe mba avereny sokafana efa nadidiny satria nanona anaran'olona izy aloha le olona hiaro tena. Zay tsy mitady olana fahala olana notadiavinay dia mba tafitrany ny taratasy dia anjaran'ny fitsarana manao misy moa zany fivana teto amin'ny firenena olombavao tonga dia averinay hoentinany ny taratasy momba an'izay zavatra zay zay niainga tamin'ny feno voany teny dideratsiraka fotsiny tsy misy hoe noho izao tsisy antony fa tsy azo avela ho fatifaty fotsiny ny olona eto amin'ny tanàna Madagasikara dia milfeuille problème maniotsy vaovao tonga nokatany amin'ny mpanandevozana makany mpanjanatany nakany amin'ny adila kotsarabe problème foana fa tsisy alaolana mihitsy dia mba mety hoe manomboka amin'ny tsy mandrava fantatra ny zava-marina rehetra raha izay voalohany. Faharoa kosa raha mombanay ety amin'ny quartier dia totosandroany zany ny résolution entinay any amin'izany resaka fivorimbe na conférence nationale zany neno entiny any dia niresaka problème-nay ino moa zavatra nisy teto nisy olona metraketaka nisy olona tsy mahay politika araka le resaka teo hoe politika dia ohatran'ny matchana baolina tsy maintsy misy adversaire tsy maintsy équipe anankiroa mpanohitra mpitondra fanao izay maresy mahazo mikope zay tsy maresy manohitra reo foana ihany ny olona irahana sy iangavinana anao service d'ordre na metaka fisina iambina le olona reo ihany teo hatramin'ny andron'ny MFM ny arema ny reto tsy nisy an'izany olana zany hoe famory ankehitriny nisy an'izay olana zay dia mifamory zay dia misy ny fifamelana misy fifanazavana ary misy ny fiarovana reo boakelinay zay eritreretinay misy faninjehana zany nataon'ny C11 zao noho ny zava-nitranga teny amin'ny miarabe teny dia ny niangaviana zany aloha le boakely mba hifototra amin'ny des sport sy zavatra ataony amin'izay mba natsahatra le faninjehana azy fa ny olona naniraka izy no hiteny azy any amin'ny tompony ndraiky izy any nampanao an'izy satria tratrany chantage tratrany fahantrana tratrany teritery natonga an'izay zavatra zay zany koa dia zay zany no ampitainay ary efa tafita moa izy satria fanena tamin'ny prime ministre zay teny an-dalana dia mbola navierinay tenena taminy zay tena nanao vinany sy ny naniraka tompo tonga avy iny tsy olana iny alao samy zaka vokany natonga. Orkla, azafady aloha azafady tena reraka misy manintsika anao fa zao aiza ihany le fanovanany resahana sy ny tratratratraina hatramin'izay ohatra mbola tsy sapanay mihitsy Thierry taizany nisy fanovana vita tao anatin'ny ray mpimaso aloha nandravatrano omaly ve ianao dia atsangana vilarapitso valio aloha raha tsinonako ay hitanao zany ianao ihany tena avaly azy ry namako ny tranom-pody no vitany vava fanofanovana kosa antsika rehetra miaraka fotoana fanavao zany zao andao mba hanavao toetsainy namaraina na atoandro na hariva topy radio fonafona latsinainy fahatelopolo ny volana martsa taona 400 ity zany hoe ny ampitso ny tsiaro ny tolom-panafahana taona 770 andro no raiketina anaovana zany tsiaro zany no 7 marsa fa raha ohatra ny zavatra nitranga dia efa ny aloha lalana n'izany daty ny 7 marsa izany fa io no natokana ho tsiaro zany noho ny zavatra nitranga indrindraindrindra moa tany Moramanga sy tamin'ireo toerana sasasasany toy ny Manakara sy ny hafa ihany koa izany makasitraka hatrany amin'ny fanjohinao ny onjam-peo na hita toerana anao na ny ampitan-dranomasina ny taina kely no mampifandray antsika etsy amin'ny lafin'ny teknika Alain Thierry koa no manao fandrarana ankapobeny na manao Roland Bruton no hita fa amin'ny ity anio ity fanontaniana ry taina kely tsy maintsy apetraka ity ary zay ny tondratsika ny ataontsika hoe tafa sy ny fifanakalozana amin'ity maraina ny alatsinainy ity alatsinainy farany amin'ny volana martsy ity raha pitsy dia andao tanteraka an'izany taona 420 zany ny volana martsa zany martsa ho an'ity taona ity ny fanontaniana ho apetraka amin'ity maraina ity anaovantsika savaravina ny fandaharana dia hoe inona le atao hoe fahatsiarovana sa fankalazana
de hoe anao tsy lalao teny eto ve, anao inona eto ve, satria samy manana ny hefim-pinosiny sy ny zavatra tokony ho atao ny amin'ireo teny zay voambolana tena malagasy ireo. Fa maninona no mipetraka izany fanontaniana zany ety amin'ny ampitson'ilay andro 9 martsa, satria raha ny zavatra niseho, raha ny zavatra hita, raha ny zavatra re de manala sala tony inona moa zany le ho ampitenenana le zavatra mitranga hoe tena ho apotsika ve sa lasa fombafomba lay 9 martsa sy ny zavatra atao ao anatin'izany. Ao aloha raha totsika hoe mankalaza ny tsikeritona naterahany mazava loatra fankalazana ny azy toy zany zay anaovana kopakopa-tanana eto ny zoko ray aman-dreny Henri Ratsimbazafy zay nankalaza ny tsikeritona fa 17 naterahany tamin'ny andron'ny omaly fifantsonjavatra zany, tsy fanomezantsiny io fa asy ny fianakaviana sy reto mahalala indrindra fa ny fianakaviam-ben'ny kanto. Ary nateo anivony eo amin'ny-darina no ofisy malagasy misahana zon'ny mpamorona dia nanome voninahitra manokana azy no zany no hoe izy ny zoky olona indrindra amin'ireo mpikambana ao amin'ny eo amin'ny-da amin'ireo totsika hoe mbola misehatra zany amin'izao fotoana izao Henri Ratsimbazafy. Izy ihany koa no tao amin'ny andiany voalohany nisitraka an'izay natao hoe zon'ny mpamorona ao amin'ireo mpikambana teo anivon'ny Omda. Henri Ratsimbazafy ihany koa no ray amin'ireo mpikambana misy amin'ny 720 mambara ny Omda amin'izao fotoana izao dia mipotsatroka ho an'izany ray aman-dreny zany satria mbola tsy niala ny sehatra Henri Ratsimbazafy fa dia mbola perinasa mihitsy izy amin'izao fotoana izao na de ho ary nataontsika hoe vesitry ny taona. Zay nataontsika hoe raha ho an'ny olona zay nankalaza ny tsingeritaona, ho an'ny nanana ny tsingeritaona ny fanotsy tamin'ny andron'ny 9 martsa dia fankalazana ny teo. Fa ataontsika hoe amin'ny sehatra nasionaly amin'le data efa nifaritana ho an'izay ataontsika hoe tolom-panafahana zay dia mipetraka ilay fanontaniana ny amin'ny hoe fahatsiarovana ve ny izy sa fankalazana ny ofisialy aloha zavaloatra fahatsiarovana tsiaro. Ao anatin'izany tsiaro zany dia raha ny endrika sehoany dia natao fisaitsainana, natao famerenana ny tantara ary miezaka ny iainana anatin'izany na dia tsy ho zato isan-jato ary fa amin'ny ampahany vitsy ny amin'ny hoe ny ainan'ireo satria samy mba nananana fianakaviana zay ataontsika hoe amperina na atao anatin'ny vava ady tamin'izany ataontsika hoe fanafahana teo ambany vahompanjana tany zany raha mbola hoe teratany malagasy na tamin'ny endriny ahoana na tamin'ny fomba inona ny fandraisana anjara atao anatin'izany. Nisy ny tena ny ady, nisy natao hoe naty amin'ny ataontsika hoe fampitaovana ny taona napita hafatra sy ny sisa dia ataontsika hoe ny fianakaviana rehetra manerana nosy angamba dia samy nanana fianakaviana zay tao anatin'izany tao anatin'ny tolom-panafahana zany na ny talohan'ny 7 na ny mbola tao aoriana zany satria taty amin'ny taona 20 taty moa zany vao nambara ny amin'ny hoe fahaleovatenan'ny fiverenan'ny fahaleovatenan'ny Madagasikara. Eo amin'ny nasionaly dia zay tsy hivitsika tsiaro fahatsiarovana ary dia mbola misy ny fipetra mifanaraka amin'ilay izy tsy misokatra ny toerana mpivarotana zava-pisotro misy alikaola bara zany indrindra fa mifanohitra amin'izay aloha ny hita raha ny teny amin'ny fiarahamonina tsy teto an-drenivohitra ihany na teo manodidina ny renivohitra fa raha ohatra zao ny dinanay tany amin'iny faritra tasy iny dia mifanohitra amin'izany ny zavatra hita satria ny atao hoe mivotso mivo ny bara dia tsy elaela zany raha takonana ny ataontsika hoe ny reo talatalana sy ny sisa mivarotana n'ilay zava-pisotro misy alikaola dia apabe maso zany ngaza ihany amin'ny toerana maro samihafa ary miako eny amin'ireny tambazotra sosialy reny ny amin'ny hoe fety fampisehoana lanonam-be dia Andramasina zao nisy an'izany, tany Betafy ny vakina karatra zao nisy an'izany, sadionany fotsiny ireo fampisehoana kalamanjana fifaliana zany mety hoe le andro alahady ve na alahady io na sabotsy io fa 20 martsa aloha raha ny datin'ny maly 20 martsa dia efa natokana no fahatsiarovana erana ny tanin'ny Repoblikan'ny Madagasikara ny tolom-panafahana
taona 770 taona lasa zany ary dia lo hevitra manokana signianina tao anatin' zany amin'ny fanavaozana nilay fitiava-tanindrazana de eo mantsy le mipetraka le fanontaniana satria nahoana rehefa mahita anao zany rataina kely andreo fampisehoana akalamanjana lanonany totorebika na ny teto ary tsy lavitra tetsy mamasina tetsy mozika manakadanitra fifaliana mihitsy tao anatin'le izy tsy ary manokana nataony ataontsika hoe mpitarika zany am'ireo ataontsika hoe vondrom-pikambanana samy hafa de nanao ny fomba zay nieritreretany nanamariana zany 7 mars zany izy tao anatin'le babampabe sy ny rodirodiny taoriana zany de zao le fanontaniana mipetraka mantsy de zao raha ataontsika hoe misy fampisehoana rindrakina akalamanjana nataiza toerana nanaterahana zany de tsy maintsy nahazahoana fahazahoan-dalana autorisation rehefa misy ny fahazahoan-dalana raha fampisehoana de misy pitsopitsony ao misy ny vola tokony ho an'ny zolony mpanorona resaka ao amin'ny da zany raha tsy magnaika na amina fanjakana zany eo amin'ny da zany na tiana na tsy tiana raha misy ihany koa fampisehoana atao de tsy maintsy ahazoana lalana amin'iny any an'ny commune zany commune de vondramoaka paritra fehezan'ny lalany zany natao hampiatra ny lalany zany matoa zany nisy fampisehoana afaka nytanterahana tamin'ny andro nomaly de nisy fahazahoan-dalana tamina commune tany am'izay nanaterahana zany fampisehoana zany de eo le mipetraka le fanontaniana ataontsika hoe nandalo fotsiny ve zany le hoe datina 7 mars tamin'ny fotoana nanaovana fangatahana anaovana ireny fampisehoana ireny na de efa mazava ary ny amin'ny hoe tokony anaovana fety ve le izy sa tsy tokony anaovana fety ny andro ny 7 mars zay le fanontaniana napetraka re taina kely zany nikasian'le izy hoe fatsiarovana le izy sa fankalazana satria raha fankalazana aloha dia zay tokony endrika isehoana de mankalaza amin'ny fomba rehetrazetina zany na mikopantsona sy ny sisa de eo zany le hoe kalizy koa saingy aloha zandro brito efa tamin'ny fotoana ela karaha ohatra inge nisy fahafatisana tamin'ny andro anankiray de raha mahatsiaro ao anatin'ny ataontsika hoe afaka heritaona na roataona de mbola ranomasy ve le izy zany sa efa mba zavatra hafa de ohatran'izay zao le aty amin'ny faritra voatany le hoe manao famadiana ary taina kely de tokony hoe fifaliana indray zany le atao ao anatin'le izy ady hevitra be le izy tsy mety vita zay le izy hoe am'izao fotoana zao ahoana tokony antony matsy de zao tamin'ny andro nomaly dia nisy ray tamin'ireo zavatra namarany folohan'ny fanavaozana ny repoblika ny amin'ny hoe isy fepetra ho raisin'ny fitondram-panjakana tariny zany atoato ary mety tsy hoely zany ny amin'ny hoe rehefa fotoanan'ny fananganan-tsaina de ny miaramila ihany sisa no manao jeriatrika miaramila ihany no manao jeriatrika ny folo alin-da zany amin'ny akapobeany fa ny akoatr'izay de mametraka ny tanany eo amin'ny fo ka io zany tsy ho tananakavy io ry taina kely ny tananakavanana zany tananakavanana no andemakeny amin'ny fo zay zany no endrika isehoana any ahona zany ataontsika hoe rehefa fotoana ny fanangana-tsaina rehefa mandeha zany le hira-pirenena malagasy manina ataontsika mifampitohy am'izay le zavatra andresahana teo io zany tena resaka hoe saina toe-tsaina zay no mbakeo zany rehetra zany satria ohatran'le araka nabaratsika teo raha tsy aro fahatsiarovana no endrika siana mariana n'le ataontsika hoe 7 mars de tsy tokony isy endrikendrika fety zany fa tena ho atsaina mihitsy ny voalasa ao anatin'le toromarika hatramin'ny hoe tsy misy bara misokatra na toerana fisotroana zavatra misy alcool de toy zany any ko zany ty io zany na hoe tena ho apetraka hoe didy amandalana ny am'izay hoe endrikendrika ho fanehoana ny tena fitiava-tanindrazana satria akoatra le nresahana teo hoe manao jeriatrika ny folo alin-da de ny olona ivelan'izay dia mametraka ny tanany eo amin'ny fo dia mety hoe miaraka amin'ny fiatoana zany mijoro mametraka ny tanany eo amin'ny fo de izay kongely izy io tena resaka toe-tsaina io fa na am'izao fotoana zao ary mbola tsaroana zao rehefa itsy anala kely tsy hitako tsara na am'ireny sekoly reny mandeha ny hira-pirenena ary tahina kely raha ny tokony izy manko hoe mbola manala satroka mijoro manaja n'le izy amin'ny fotoana tena hoe mandrapatapitry le hira-pirenena efa tsy resana aloha tsy fahaizana le tonony telo amin'le hira-pirenena malagasy
andininy ray ihany ary izy io koa moa zany misy hoe rehefa inona ny raina ny andininy telo de rehefa maninona anao andininy ray ihany zany mako manahirana be izy ndray zany tena hoe andininy telo ka rehefa hira-pirenena ve tsy fikambanany andininy telo miaraka amin'ny fiverenany no atao hoe hira-pirenena fa lizy re ao mirany ray apahatelony tokony ho tenenina an'izay koa lizy rehefa hoe ao fa mirany ray apahatelony ka ay zara mola isikotsika ihany no hoe tena hoe manaratsaraka le hira-pirenena zany hoe ao fa izy io ary mbola mety hotononona nga manirinao rehefa mirany hira-pirenena de hoe ataotsika ny hira-pirenena malagasy de ny andininy fahatelo no atao aloha moa tsy de nahita fa matetika ny andininy voalohany atao de fiverenany de ravany tsena de zany mbola tena adefika zay le tsika tenena io zany tena mbola fanabeazana be mihitsy resaka toetsaina ny am'izay hoe fombafomba sendrika ivelany ihany io fa io rehefa toetsaina mihitsy ny tsy iova de arak'izay mbola isika zany mametraka amin'ny tanany eo am'fory ry tahina kely fa izy mandeha foana sady mandeha zany hoe de tsy haintsony zany hoe tena inona ary ty atao hoe mangididy ve nitratra ny sahona mety sady mandeha sahona ao anatin'le izy mialatsiny fa ohatrany hoe meme satria vao maraina koa moa ny andro ianao zany mba mila zavatra mba saofisaofi kely aloha am'izao fotoana zao fa tsy ridiridy be eto zany rehetrarehetra zay zany izy fa io zany tena mbola fanabeazana efa zava-dehibe aloha zany le fiazahana am'le ifantoka ary hitodika mihitsy amin'ny tena hoe fanomezana hasina le ataontsika hoe malagasy satria akoatra le ndresahana teo moa zany ny hira-pirenena dia hoe ny geriatrika sy ny am'le mametraka ny tanany eo amin'ny fo fa akoatran'izay koa de hoe ny fisehoana any ivelany ihany zany am'fandraisana anjara amin'ireo ataontsika mety fivirina resa-pirenena dia miteny malagasy zany raha ohatra ka miampita tsara ny zavatra tian'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ho atao mba hamezana le hoe firenena manana ny fiandrianany Madagasikara ary firenena maleo tena ary tokana amatany zany Madagasikara zany fa tsy ombonana amin'ny hafa manana ny teniny izy manana ny ranomasina izy manana ny nosomotsantsika manana ny hira-pirenena izy manana ny vahoaka ao aminy izy manana ny sainam-pirenena izy mampiavaka azy dia zay zany hoe iavahana am'izao tontolo zao de ampiasa ny teny malagasy zany any am'izay fisehoana ny ivelany any efa nisy fotoana aloha nahitana an'izany tokoa mety hoe iverina malabary hoe tsisy milaza mihitsy ny atao hoe malabary de akanjo malagasy nentin-drazana tsisy milaza an'izany fa manaja ny azy nge manaja ny fomba nge ny sonofo izy nge tsy hoe izy tsy manao vesta tsy hoe izy tsy manao kravaty ay manaja ny fomba nge ny iraniana manana an'izany izy conservateur misy an'izany any États-Unis misy an'izany any amin'ny Royaume-Uni na ny Britannique conservateur fa tsy manaka anazy mihitsy zany hoe ny akanjo ve zany malabary le atao ho an'ny lehilahy de akanjo tohitena ve zany ho an'ny vehivavy ohatra ny volo ve zany tsy maintsy hirandrana mety tsy de zay loatra angamba fa zay le hoe rehefa ao aminao zany asa aloha mety hanana ny heviny ny olona mitsasika an'izay ry tahina kely hoe inona de hoe iverinanao an'le le inona tenen'ny tahina kely zany salaka isaka hoe de mbola zao ve ndeha anao an'izany tsy any angamba le izy mety misy fotoana manokana amina zavatra manokana mety anaovana an'izany fa tsy isan'andro kosa ianao tena mety hidirany rivotra am'izany ianao de aretina indray de iny ianao hoe tsy masy hoe mananina anao tsy niasa ohatra misy rivotra izy zany ina tena tiatsika atongavanao anatin'le izy io zany mety hoe tsy hoe fombafomba le am'le hoe ametrahanao décret tena daholo io rehetrarehetra io fa tsy maintsy atomboka any amin'ny fanabeazana moa zany raha isy fanovanana fanavaozana ao anatin'izany iengany zany ary tsy maintsy atomboka any amin'ny ny ankizy mbola any amin'ny fototrany satria rehefa tafita amin'ireny izy de miova tsikelikely reo ataontsika hoe fa lehibe de fa misy le hoe fahazarana nde tsy ompiana hoe ratsy ka hoe fahazarany-dratsy fa noho le fahazarana dia ndraindray mety misy fanadonoana fa zaho tena mino fa raha misy olona folo milahatra eo ka sena mihira manontolo ny hira-pirenena ny andininy voalohany ihany ny ain'ny enina am'izany fa ny efatra tena mbola misalasala ary hitena kely tonga amin'ny andininy faharoa fa ny andininy fahatelo vitsy ny tena mahay an'le izy tsy injery nefa zany de tena tokony mpilivava mihitsy raha vao resaka hoe hira-pirenena na ho iraina io na ho atao hoe tanysaina io de tokony mandeha zay rehetrarehetra zay no ataontsika hoe fampidirana kely ao anatin'ity fiarahana am'ty androany ty mbola mety hiverenantsika zay satria mino fa zava-dehibe no iresahana zany am'izao fotoana iresahana sy ataontsika hoe izorana ao anatin'ilay lalatsaina aminatin'le fanavozana izao satria tsy hoe zava-baovao kory ny amin'ny hira-pirenena tsy hoe zava-baovao kory ny fomba sifihetsika atao rehefa ao fanajanana zany ataontsika hoe fananganana ny sainam-pirenena zany na ny sainam-pirenena zany fa tokony ananana ambo satria tsisy manana an'izany any ivelany any
na ty amin'ny ranomasimbe indiana zay mampikambana antsika ao nivonivo omeran'ny ranomasimbe indiana na ty Afrika tsinanana ty amin'ny mampikambana antsika ao nivon'ny sadek na eo nivon'ny fraisambe afrikana zay mampikambana antsika ao anatin'ity continent anankiray ity na manerana an'izao tontolo zao zay mampikambana antsika ao nivon'ny firenena mikambana de tokony amatany araka nambara teo de tokony ananantsika ataontsika hoe ambo zany ary tena tokony irehareana mihitsy zany rehetrarehetra zany ary maninona de nonge tena mba lasa saina ihany mahita andreny teratany vahiny voatsela izy ny tonga eto ary izy ary tena lasa ohatra manao antony hoe influenceur na influenceuse teratany sinoa zany izy de izy ndray ny tena ohatra mahita an'izao rehetrarehetra zao ry taina kely amin'ny tenin'le teny malagasy ary de tena mipitipitika eran'ity tanànyity hatrany amin'ny toerana samy hafa mitety mihitsy izy mampiseho an'le fomba satria izy io koa mo zany rehefa be mpanaraka mipejinao de tena mety miteraka vola ihany koa monétisation lay fahazahoana mpanaraka be deabe amin'ny pejy amin'ny resaka reny Facebook reny zany atrany koa ny any amin'ny YouTube dia mety zay le izy fa tena mampieritreritra mihitsy le hoe misy teratany vahiny de vola tsy ela akory izy ny tonga eto nefa tena mafe izy ndray ary nohatra ny mahety le teny malagasy noho tsika amin'le hoe tsika mety mahazo fanamarena matetika mba ataova amin'ny teny gasy le izy efa tena miezaka be mihitsy tena miezaka be mihitsy fa zay fotsiny le ina tiana homarena anatin'izany hoe tena sary tena manan-karena raha ngatsika ary tseriritiny olona nga vitan'ny arena tsony zao tseriritiny olona ety fa na itsika mihitsy ary hoe tena aloha nga tena ho tafinay mihitsy mamalagasy anareo atao za tena mahita an'iretanao le misy le pilatsaka tsitrapo reny ry taina kely amambolana vitsing izy de manao fianianana le pilatsaka sy de hoe fisy teratany amerikana misy japonais misy akoa avy amin'ny firenena hafa de mandeha any ambanivohitra any izy matetika io amisihatry ny tontolo iainana sy ny fanabeazana tena isiarany fa hareny koa zany tena sahala manao asana sahala mipitsikilo ihany izy io amin'ny lafiny anankiray karazana agent de renseignement inona zava-misy any amin'ny toerana samy hafa any momba ny arena fombafomba ampanao ny olona sy ny sisa de mampita an'izany any amin'izay lehibe sy ny toerany aviny any izy ireo fa ny tiana ho ambarana fotsiny ao anatin'le izy de hoe aingana be ihany koa ny fifezan'izy ireo ny tena malagasy ary tena miara-monina miara miosina amin'ny olona tena manaraka ny fombafomba any amin'izay tany na nirahana an'izy ireo anaovana an'izay hoe firotsahany atsitrapo zay fa tena ao anatin'ny fotoana foa misy vitsivitsy amin'izy ireo moa zany tena tamana mihitsy hoe rehefa tafitra amin'ny fotoana anaovana an'izany ataontsika hoe firotsahana atsitrapo zany de